Miaraba tsika mpanaraka ny page-tsika eto amin'ny Facebook ny tena koa ho an'ny voaka malagasy na eto an-toerana na any ivelany. Mety gaga atsika hoe matety piavy ny firesahana eto amin'ny tambazotra tserasera fa izany dia efa misy antony mazava tokony ho fantatsika satria ainao manjery iray ihany no mandray anay eto tampon-tanàna Mahajanga. Zany ny vokany rehefa manao zavatra zay tsy very ny sasany na mifanaraka amin'ny fomba fisainany ny olona zay tsy mitovy firena amindreo. Zay aloha tsara ho fantatra zay fa tia no moyen ahafahantsika mifanerasera, mitafa, mifandray dia ny ato amin'ny Facebook. Nanao an'izao fanambarana manokana zao ny tenako mba tsy hisiany savorovoro na eo ihany koa ny tsaho izay miely amin'izao fotoana izao. Misy milaza hoe ilatsaka solombavam-bahoaka, misy milaza hoe manana kandida maleo tena, misy milaza hoe tsy anohana kandida ny firaisan-kina. Dia aoka azava ny resaka zany ho antsika rehetrarehetra mba tsy hampisy ny savorovoro manomboka androany. Député lany tao am'vavonana firaisan-kina ny tenako ary manaiky an'izany ary mametraka an'izay fomba fisainana zay mifanaraka amin'izay soatoavina firaisan-kina izay mirahina amin'ny zavatra tsara fa tsy afaka irahina kosa ny tenako amin'ny zavatra zay everina fa tsy tsara, tsy mahasoa zay everiny rehetrarehetra, indrindra moa fa ny mpiaradia amiko. Raha miteny eto dia miteny amin'ny anarany mpanaradia any Avakano Kristian ao anatiny fikambanana anjara rahatya izay fikambanana najoronay ary manana mpikambana maro dia maro zay ao anatin'izay. Ka eto no ilazako mazava amintsika rehetra makasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Ireo tsaho mipetraka ireo misy ny marina, misy mipetraka amin'ny mahatsaho azy, fa ny zavatra mila ho fantatra ny asa nandritra ny taona maro ny tenanay sy ny mpiaradia aminay sy ny mpiara-mikambana teto tampon-tanàna Mahajanga. Mahafantatra ny olana rehetrarehetra misy eto tampon-tanàna Mahajanga manerana ny fokotany 40 amin'ireo vakiparitra maro eto tampon-tanàna Mahajanga, mipetraka any amin'ny fokotany ireo bazy tsirairay ary mifandray amin'ny vahoaka eny fotony. Natao manokana izao fanambarana izao mba tsy ampirorosainantsika, mba tsy ampitebiteby atsika, aiza no lalana ho alehantsika. Raha ohatra ka nisy ny falanianay ao anatin'ny député firaisan-kina dia efa fantatra anareo mazava tsara noho ny fijoroana, noho ny fitiavany vahoaka ny Mahajanga voalohany, fatokisany vahoaka ny Mahajanga amin'izay toetra mijoro ao anatin'ny fahamarinana izay. Ny fahamarinana samy manana ny fahitany azy fa ny tenanay kosa dia aoka zava efa anatin'ny génération izay tsy manaika lembenana intsony, tsy manaika ny tsindry azo lena, tsy manaika ny teny midina izay tsy ny fampiarana. Aoka zava izay. Nafantatra anareo fa mijoro am-pahamarinana tranontsika amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Isan'izany zay zavatra izay mitazona ny teny nomena. Ny fanekena lava hoy mese amin'izay zavatra rehetrarehetra apetraka aty, indrindra fa aty amin'ny faritany. Ny teny midina zay tsy nahafahana ny fampiresaka na ny fampiresahana na ny fanarahana. Zay zavatra izay zany tsy manaika an'izay velively ny tenako satria mitaky ny isian'ny fahaleovantena izahay isam-paritra, mitaky ny isian'ny fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation tena izy manerana Madagasikara. Tsy hita izany zavatra izany teo amin'ny fitondrana maro ny fanesy teto amin'ny firenena ary zay no mitarika ny fahantrahana io satria rehefa centralisenao zavatra rehetrarehetra dia mazava ho azy misy fitiavan-tena mary manjaka ny corruption ao dia izao ny vokany. Ka efa te hiala amin'izay zahay ary efa miala amin'izay ka tsy manaiky an'izay teny midina izay. Misy kandida ny firaisan-kina hono manao autoproclamation mandehany hoe izy ny kandida ny firaisan-kina
tsy mandany zany izahay raha izay no tianao tsy mandany zany izahay fa izay no teny midina tsy ny fampiarana tsy ny fampiresahana ary raha nisy ny fampiresahana dia tsy nanaiky an'izany velively ny tenako ary mbola tazomiko izay teny izay noho ny hoe ho an'ny mahajanga satria zahay miasa ato zahay no lany ato zahay no mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra zay ho ataonay ato ka noho izany eto dia samy hanana ny kandidany tsirairay everiko fa tsy mahadiso anay izay satria zahay manana ny targetranay zany hoe manaiky ny fiaraha-miasa fa kosa ao anatin'ny fifanajana tanteraka anaovana an'izay nanomana nitra ny taona maro zay efa mampolo taonany 5 taona ny latsaka tsy lany zao vao lany dikan'izay efa misy zavatra mandeha ao ary ekeny maro ihany koa ka izay no toizana zahay dia mandany io kandida lefa nareo avy any io ary efa manana kandida koa zahay ao anatin'izay ary ho atolotra antsika miasa botsy izao ny kandida zay ho toana ny anjary raha tia eto tapitanana amin'ny mahajanga maleo tena tanteraka izahay amin'ny fanapahan-kevitra zay no raisinay everinay fa mahasoa ny tanànany mahajanga kandida zay manaraka ny fepetra zay napetrakay inona moa ny fepetra mba mametraka olona mahay isika eto mahajanga olona tsy mpanao risoriso olona madio tanana tsy tia mangalangalatra olona tsy mitsikombakomba mpanao ratsy nany jolaim-boto ny olona zay alatsatsika olona zay ekeny reo ray mandreny maro ekeny fikambanana maro ekeny olona rehetrarehetra zay malalaka ary tsy manidy varavarana izahay ho andrehetrarehetra zay volona ifanampy aminay targetra petraka io fahalalahana satria miala ao anatiny teny midina sy baiko midina izay ny faleovantenatsika ny targetratsika ary zay zany no zavatra izoratsika be deaibe ny asa miandry atsika eto atapitanana mahajanga tena maro zay mahatonga ny teny foana hoe mila diovina ty tanàna mahajanga ty fa maloto ka ahoana moa no afahatsika hanadioa raha olona tsy mitovy tady lokanga no iaradia na ny olona zay terena fotsiny holanina fotsiny no iara-iasa manahirana no atongavatsika amin'izay tanjona zay everitsika hotratrarina izay fanadiovana ny tanàna fampandrosoana ny tanàna mba ialana amin'izao fatarana misy eto atapitanana amin'ny mahajanga izao province teneniko foana ty farany indrindra eto Madagasikara maloto ratsy lalana nefa tanàna zay farany tsara teto Madagasikara averina tsika zay ampoditsika indray mandeha lazany mahajanga madio ary hampitombo an'ireo mpizahatany ho avy amintsika eto na avy any ivelany na ato anatiny miandry atsika izany indrindra fa ireo lesoka zay nilazaiko teo hoe hanao ampamoko makasika ny zavatra misy ao amin'ny commune BDB ny volam-bahoaka very anjambany ao amin'ny commune ny mahajanga mitady fanarenana izany mitady famarinana indray mandeha ny fahaiza mitantana ahoana moa no afaka milaza atsika misy vola very eo mba haitsika voaka mahajanga moa fa misy facture ao any amin'ny 165 facture zay ny vahoaka madinika vahoaka mahantra no manefa azy io rary ny ve izany dia mila fahaizana mila fitambarana ahafahana mamoana an'izany mamerina ny volam-bahoaka ao tantanin'ny commune ahafahantsika mampandroso an'ity tanànatsika ity tsy ilaza ao ny volatsika ny fananatsika any amin'ny jirama zay tsy maintsy ho takitsika ary tsy maintsy averina ny jirama zay anaovana an'ireo asa fampandrosoana ireo fametrahana jiro zany fametrahana rano izany manerana ny tanàna mahajanga miandry atsika zany raha olona tia mangalangalatra raha olona tia risoriso na ny olona efa nitondra tao taloha zay manana trosa maro na mela takaitra maro amin'ity tanàna ty no ampoditsika eo anahirana zany zay miteny hoe mitaky firaisankina izany ary mitaky olona sa izany anampy sy aradia amin'ny be ny tanàna zay mitonga eo misy fananany commune be misy appartement zay ametrahantsika olo tsy ara-dalàna ny fipetraran'ireo olona ireo tsy ara-dalàna ny fandraisan'ireo olona ireo ny vola miodina amin'izany appartement ny commune zay mipetrapetraka eto tapitanana mahajanga ka ny olombitsy no misitraka an'izany miaina amin'izany migalabina amin'izany nefa vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune zany miandry atsika izany sahy anao an'izany
Iza no avitanao an'izany? Be ny tanàna iza? Be ny tanàna tsy ny fampiarana ve? Be ny tanàna atsipy avy any ambony any ho tantazanay aveto mahajanga ve? Tsy manaiky an'izany zahay. Reo any sombotsombony zavatra miandry antsika. Ary dia efa manafatra eto ihany koa aho ho an'ireo olona rehetrarehetra concernen'ireo fangalarana, fakana ny fananan'ny commune zay tsy ny fampiarana ihany koa. Alainareo iainanareo manokana averena amin'ny commune ireo, fa tsy maintsy averina amin'ny commune. Zany no fanamby lehibe miandry anay. Tsy andrasa koa ny olona avy any lavitra manao an'izany fa tsy maintsy isika eto Mahajanga. Andao tsika hiaradia fa zany zavatra rehetrarehetra izany favoazana, fantiantoka ho antsika eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Rehefa tsy ho sahintsika nao an'izay dia itengenan'olona ny tampon-doha lalandava. Rehefa tsy hitraka atsika zany dia mieritreritra ny olona mitondra hoe manaiky tsika amin'ireo zavatra tsy mety maro isan-karazany, ka tsy ho vitako zao samirery izany. Fa zay no mahatonga amin'ny joro eto ho an'olona zay ho toanako apetrako hitondra an'izay tanàna Mahajanga izay hametraka ny fampandrosoana, fanarenana ny ray mandeha ny tanànan'ny Mahajanga. Zany zavatra lazaiko aminareo zany zavatra ho vitako ary tsy maintsy ho ataontsika zany. Ka mitady ny rehetrarehetra, mandray ny rehetrarehetra ao anatin'izany. Zany tsy fivakisana fa ny tsirairay samy manana ny heveriny fa mety hitondrany ny taniny. Ka zahay eto dia tsy maneky an'izay resaka parachutage zay. Zany pratique zany efa tranainy ary ny génération afara indrindra fa misy anay zao tsy manaiky an'izany ary tsy manaiky ny famafana kiraro. Ary zahay koa tsy misolelaka fa zahay manaja miara-miasa amin'ny tsirairay amin'ny rehetrarehetra, tsy manavakavaka an'izaniza fa ho anatin'ny fifankatiavana sy fifanajana. Fa rehefa manitsakitsaka an'izay dia tena miala tsiny ho an'izay rehetrarehetra mitady fiaraha-miasa aminay. Atsipinay zay tenin'izay ho an'ny rehetrarehetra ho aza mieritreritra an'izany. Efa miova ny fanaovana politika amin'izao fa efa tsy ohatra ny taloha hoe ny tsy bebe ny teny midina ny hoe avy any ambony. Non, ny teny zay miakatra avy aty aminay dia ny fampiarahana avy aty. Ary ny safidy zay ataonay rehefa misy ny décision zay raisinareo ifampifehezantsika. Fa rehefa tsy ny fandiniana eo, rehefa niakatra io tsy nierana, dikan'izay rehefa midina aty koa io tsy ifampifehezantsika koa. Ka tsy miady tsika. Raha ohatra andatsaka ianareo amin'ny firaisan-kina zany manendry ny candidat zay heverinareo fa mety aminareo, zahay koa mametraka ny candidat zay heverinay fa mety aminay ary apetrakinay anatin'izay hoe candidat neutre ary ekeny maro fa io tsy mitanila amin'ny antoko fa mitanila amin'ny foto-kevitra zay joroanay dia fandiovana ny tanàna Mahajanga, fijerena fampandrosoana amin'ny Mahajanga. Mitandrina zahay ary efa nandinika zahay hoe tia no mety amin'ny rehetrarehetra, io no ataonay. Ady no miandry anay eto ary fantako fa tsy ho moramora zay. Ka noho izany mila olona say ary zay no anoanako azy. Olona say vonona ijoro ametraka an'izay rary ny sihitsin'izay amin'ny commune urbaine Mahajanga. Ka anetanako antsika boka amin'ny Mahajanga rehetrarehetra ho tony ao anatin'izay ny fanapahan-kevitra zay ho raisiko dia mifanaraka amin'ny sitrapontsika rehetrarehetra, mifanaraka mety amintsika mba tsy hisiany zany tanàna Mahajanga izany hiverina ao anatiny raorao indray ny fifandraisan'ny mpitondra samy mpitondra eto tsy fifandraisana na fanavakavahana. Zany dia zavatra mila ravaitsika tanteraka fa tena ametraka ny fahamarinana atsika, fampandrosoana tena marina ho ampiantsika io be ny tanàna io, toanantsika io fa izay no ahafahantsika miaina. Ho takitsika ireo zavatra nilazaiko teo reo ary anampy azy ao amin'ny fitakinan'io zavatra io. Izy reny ampahany nilazaiko teo reo fa mbola misy dossier maro ankoatran'izay. Be dia be ny olona manodikodina ny fananam-panjakana eto ary olona reo tsy maty manota ary olona reo tsy say manambola izy ireo, manana toerana ambony izy ireo. Ka rehefa tsy ady hiaraka atsika amin'ireo zavatra ireo aza manofy isy fampandrosoana zany tamin'ny tanàna Mahajanga eto. Ary fa mampilaza anareo raha mbola solombavam-boakan'ny Mahajanga ary mbola velona amin'ity tany ity eto, hiady ametraka an'izay fahamarinana zay hatramin'ny farany. Hiady tsika rehefa mety aminareo, miaraka atsika tsy mety aminareo avela ho an'ny mpisolelaka ny toerana, avelao reo hitondra raha izay no mahafapo anareo. Fa ny fomba fiasantsika dia hitaky an'ireo zavatra rehetrarehetra ho fananam-bahoaka reo averina amin'ny vahoaka. Ny asa rehetrarehetra atao anatin'ny fitiavana, atao anatin'ny mangarahara tanteraka ahafahantsika mahazo vokatra tsara. Vitantsika manarina ny tanàna Mahajanga ty ho anatin'ny fotoana fohy dia fohy, fa mila fahasahiana zay, mila fitambarantsika zay. Aza mijery antokon'olona, aza mijery koleran'olona, aza mijery fiaviana
fa andao hitambatra ao anatin'ny fanovana isika rehetrarehetra oentitsika ny fanovana raha sahy manova reo any Antananarivo sahy manova koa tsika eto Mahajanga raha mety amindreo le candidat zay tiany firaisankina afaka apetraky indreo amin'ny toerana zay mety ametrahndreo azy fa kosa ny antsika mazava ny fomba hitondrantsika za tsy miditra amin'ny aferan'ny Antananarivo ary tsy miditra amin'ny aferan'ny Diego tsy miditra amin'ny aferan'ny Toliara Tamatavy Fianarantsoa fa amin'ny aferan'ny Mahajanga zao ka izay no andraisako fanapakevitra eo zay ho an'ny Mahajanga zay ho an'ny tombontsoan'ny Mahajanga izay ho fantatra ny rehetrarehetra fa déterminé zahay amin'ny fanohananay andreo candidat sy ireo conseiller sy ny bentanàna zay otoanatsika ampodiko eto ndray eto tsisy fanavakavana fa iray isika ao anatin'izay fanatanterahana an'izay fanohanatsika ny candidatsika io mirahina tanteraka tsika ho an'ny tombontsoan'ny tanànatsika ary mila manovatsika manomboka zao mila hovaitsika io pratique tsy mamango teny midina zany tsy miasa aminay zay tsy maneky an'izany na iza io na ny fitondrana io na tsy momba ny fitondrana io na ny fanoherana io zahay mijoro ao anatin'ny fahaleovantenanay tanteraka amin'ny fampandrosoana ny tanànanay tsy ilanay olo mampandroso tanànanay vitanay io be debe ny nianatra be debe ny manam-pahaizana be debe ny manana relation be debe ny manambola andao hitambatra tsika mpandroso an'ity tanànatsika ty ao anatin'ny fifanajana fifankatiavana firaisankina ampiavana ny rehetra tsika ampitambatra ny rehetra tsika fa tsy ampisaratsaraka ary hoentitra tsika avaonareo tsara hoe ny fihavanana sy ny fiarovany olona manao tsy mety nahavatsika rehefa manao zavatra tsy mety ahitsitsika ary raha mendrika sazina ny olona manao zavatra tsy mety fa tsy fampitahy amin'ny zavatra tsy mety tsika ka izay zany no anaovako an'izay fanambarana zay androany ho fantapoko fantapirenena fa mana candidat isika eto tampitanàna Mahajanga mary mezaka tsika manaraka ny fepetra zay tokony hoaraina ao anatin'izany ka elana tsiny tanteraka ho an'izay tafitoina fa ny fampandrosoana ny tanàna tsy misy sentiment fa ny olona vonina no apetraka ary zay koa no toanana ary zay koa no lanitsika rehetrarehetra candidat ny Mahajanga no apetraka tsika eo fa ny candidat ny antoko na fiavina na finoana fa candidat ny Mahajanga ny olona nianatra mahafatoky ny olona vonina hanarina ny tanànatsika tika zay angambany fa somary lavalava ny resaka zay natao teo mpanantenanareo fa amin'ny asabotsy zao ajorotsika ny candidatsika andao isika rehetrarehetra ifanoana ifanampy ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka misaotra amintsika rehetrarehetra zay naharitra ny aino misaotra tompoko